izay mahatoky amin'ny kely dia mahatoky amin'ny lehibe koa, ary izay tsy marina amin'ny kely dia tsy marina amin'ny lehibe koa. Lioka 2:12-10. Manandanja ny afatra. Izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky amin'ny be. Izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina amin'ny be. Io zany misy an'ilay atao hoe fitsipiky ny antony sy ny vokany. Cause à effet. Zavatra tsy azo terena izy io fa mipotra ho azy. Rehefa tsy mahatoky amin'ny kely dia tsy mahatoky amin'ny be. Tsy hoe nisy mirakla tampoka zany nitranga dia hoe tena niova tampoka be le vokatra nitranga, fa zay zavatra ao am-po ihany no mivoaka amin'ny fiainantsika andavanandro. Ry namana malala, ry mpiaraka malala, namana tsy foy, hery ny toetra mampanahy eo antsika. Hery ny toetra mampanahy eo antsika. Ary tsy miteny isika indraindray fa vavolombelona mangina manambara ny mombantsika ny fihetsika rehetra izay ataontsika. Arakaraky ny mahalehibe ny faritra iasan'ny hery miasa mangina eo amintsika dia lehibe mitovy amin'izany koa ny momba ny tenantsika. Aoka tsy ho adononanao vinanao vina fa ny hery miasa mangina avy amin'ny tena dia mety ho hery ratsy, mety ho hery ho amin'ny tsara. Afatrafatra ho antsika rehetra izay napetraka mba hitarika, ho anareo, ho antsika rehetra izay voatendry ho amin'ny resaka fitariana vahoaka, tokantrano, fiangonana, orinasa, manandanja ny hery miasa mangina izay ananantsika. Aoka ho tandremana fatratra ny hery miasa mangina ananantsika. Ny famelantsika ireo fialonana, tsy fifaliana aseho amin'ny fiteny, dia fanoloran-tena ho amin'ny Satana. Rehefa manomboka sy mialona isika, maneho tsy toetra tsy faly, dia lalana iray idiran'ny Satana andavonantsika izany. Alohan'ny hatsapana izay atao, dia aoka apetraka mandrakariva ny fanontaniana manao hoe mijery ny hafa, mifantoka aty amiko ny hafa, ary mandray lesona avy aty amintsika ny hafa. Rehefa tsy mahatoky isika, tsy ampy finoana, mivadika kitsirano amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra ametrahana antsika amin'izay fotoana izay, dia fitaovana mahomby ao am-pelantana ny devoly andavona ny tenantsika sy amitena ny fiainan'ny hafa koa isika. Ialao ny fisalasalana, ny tsy fahatokiana, ny firehariana, ialao ireo tsy fahombiazana rehetra madinidinika na lehibe izay nanakana ny hery miasa mangina avy amintsika tsy hiparasaka amin'ny hafa. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no azontsika mampiasa io fanomezam-pahasoavany hery miasa mangina io, dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ary hanapa-kevitra isika androany, ny fahasoavan'Andriamanitra anamboatra antsika, anova antsika ka ho tsara isika, ary izay tsara ananantsika izay dia ho hery miasa mangina ho amin'ny manodidina antsika. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay mahafonja ny hafatra. Tsy maintsy milaza zavatra manodidina anay izay, tsy maintsy miteny amin'ny hafa izay na dia tsy amin'ny vava aza. Amboary izay Tompo volavolao mba olona araka ny sitraponao, dia hahita ny fahatsaranao ety aminay ny hafa, hahita ny fahatsoranao, hahita ny famonjenao aty aminay ny hafa. Taio izahay amin'izao andro masina izao, taio ny firenena malagasy, amasin'ny malagasy rehetra, ary atao feno fitiavana anao ny malagasy rehetra, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.